mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray a tratran'ity fotoana manokana izay narantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity alahady ity. Ity am-piandohana dia mirary soanao manjakariva ary ity lesona fahatelo ity dia hitondra voka-tsoanao fahalalan'Andriamanitra ny amin'ny asan'Andriamanitra sy ny asako ny lohateniny. Ity am-piandohana alohan'ny hiderantsika ny ao anatin'izany dia vavakisika. Ry Tompo Andriamanitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotonaina mahavelona sy ny fitahianao sy ny fitantananao anay tsirairay avy. Mamelany elokay mamonjafo aminay ny amin'ny tsy fahamendrehanay. Mangataka aminao izahay mba hitaridalana anay hatrany ary koa hanazava ny teninay, hanazava ny teninao araka ny sitraponao ary any koa mba ho tanolonaka ny fonay hanjakan'izany. Ampianaro izahay mba hanana fanetretena ka aoka ny famasinanao sy ny fitiavanao no hita taratra amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mandeha lavitra ivelan'ny faritra mahazatra antsika. Mandeha lavitra ivelan'ny faritra mahazatra antsika. Tian'Andriamanitra hiala amin'ny faritra mahazatra sy mampilamina antsika isika mba hanatratsarana ny hafa. Mety hitarika ao amin'ny fitiavan-tena, eny amin'ny ratsy aza ny faniriana toetra manjakariva ny vondrona misy atsika, ao amin'ny fokona ny fiarahamonina misy atsika. Anisan'ny lesona nitsoahana avy tamin'ny tantaran'ny tilikambon'ny Babela io loza amin'ny tatao io. Amaky isika ny Genesis 1:1 dia ny voalohany ka hatramin'ny 7 miresaka momba an'izany. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha ny findrafindra ny antsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany sinaraka. Tany amin'ny tany sinara izy ka nonina teo. Ary nresadresaka hoe izy hoe andeha isika hanao biriky ka androatra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solon-drihitra. Ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo antsika ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia hanao izay azahoantsika laza. Fa andao hielany ambony tany rehetra isika dia nidiny Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehovah, indro iray foko ny olona sady iray fanononana izy rehetra. Ary ity vao fiandohan'ny ataony koa izay dia tsisy ahasakana, tsy azo sakanana n'inona izay saintsaininy atao. Aoka isika hidina ka eny no hanorokoronsika ny fiteniny mba tsy hifankahalala teny izy, dia ataony nampelezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra. Dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany nanaovana ny anarana hoe Babela, fa tao Jehovah no nanorokoroka ny fitenin'ny tany rehetra ary tao nampelezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Amen. Tantaran'ireo vahoaka ny tilikambon'ny Babela dia manambara ny tanjona lehibe tian'izy ireo ho tratrarina. Nikasanao rafitra ny goavana izy ireo tanàna sy tilikambo izay tsy misy toazy manerana ny tany. Hoy izy hoe tilikambo atsika ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia hanao izay azahoantsika laza hozy izy. Fa andao hielany ambony tany rehetra isika. Impiry moa ny olona no miezaka hanao ohatran'izany koa amin'izao fotoana iainantsika izao. Atao izany amin'ny alalan'ny politika, na ny zava-kanto izay azahoana laza, na ny fanjararana eny, na ny fivavahana aza. Misy ireo izay maniry hahazo laza lehibe ho an'ny tenany fotsiny. Amin'ny farany anefa dia ho hita fa zava-poana sy tsinotsinona ny ezaka vitany. Araka ny voalazan'ny Baiboly dia naniry hanao tilikambo ireo olona ireo mba tsy helezana eny ambonin'ny tany rehetra. Naniry kambana no ny antony feno fitiavan-teny izy ireo saingy nanana drafitra hafa Andriamanitra. Nirahina tanteraka hanatanteraka n'ilay asa koa ireo vahoaka ireo, kanefa hoy Jehovah, indro ray foko ny olona sady ray fanononana izy rehetra. Ary itoy vao fiandohan'ny ataony koa izao izy
dia tsy hisy azo sakanana ninonina izay saintseniny atao. Raha ny marina zany dia ratsy io drafotra ny matimatesan'izy ireo io. Na tsy milaza marina, milaza mazava aza ny soratra masina dia ambaran'ny Madame White fa tsy natoky ny teny fikasan'Andriamanitra momba ny tsy hanjavana intsony tany amin'ny alalan'ny safidrano izy ireo. Dia naleon'izy ireo nanorina fiarovana araky ny fiheverany azy izay takatry ny sainy toy izay natoky ny tenin'Andriamanitra. Ninonina antony lehibe manosika azy dia fantatr'Andriamanitra fa tsy nadio ny fikasany foany ary faniriny feno fitiavan-tena ny nameno azy. Dia nisakanan'Andriamanitra izy ireo tsy hanatratra an'izany tanjona izany. Oka isika hisintona lesona ihany koa anatin'izany, indrindra isika izay miaina ao anatin'izao faran'ny tany izao, ny olona izay miaina ao anatin'ny fitadiavana laza ary tsy manome fahatokiana tsony ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ianao kosa dia aoka hitoetra mandrakariva ny amin'ireo drafitr'Andriamanitra ary atoky azy amin'ny fahafenony. Amen. Renay masina tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa mampianatra anay ny amin'ny zavatra laza mba ahafahanay manitsy ny amin'ny zavatra iainanay ankehitriny. Koa dia taio ny manokana ny tokantrano tsirairay avy izay miaino izao fandarana izao ary aoka ny handray lesona ny amin'izany izahay ka hanitsy ny dianay ary hanome fahatokisana feno amin'ny fanarahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.